Mamerina miarabantsika rehetra tokantrano indray a ny ambasadreny soasiadiano mandroso tokantranontsika indray ny amin'izaon'io zao. Miarabantsika rehetra samy teny soa tonga amin'ny fampianarana larana fahininy atsika zay mitondra loteny hoe tsy manota intsony zay ao amin'ny osoa zay toriny ziadia zay moa zany ny tenako zay fa maninona zay indrindra zany zay reo valitsika fa maninona ny eo amin'ny osoany tsy manota inona ny antony mahatonga an'izay ary eo anatin'ity fandarantsika tsika vao afaka mametraka fanontaniana noho ny am'le hoe ny ao amin'ny Jesosy dia mpanota daholo ary miveriny amin'ny elo mihitsy indreo a ny ao amin'ny osoa kosa ny tena hafa mihitsy ny izy ary tia le omeko anao zay le hoe eto anao dia hita am'izay hoe zatra tsy azo angalarina tahaka ty fampianarana ty satria tsy zatra mandeha ho azy akory le hoe afaka amin'ny fahotana fa misy digana sy lamina asana le mihitsy ny izy toy ianao hoe voalohany aloha inona tonga n'le olona lazaina hoe tsy hoe manota intsony voalohany indrindra aloha ianareo olombelona ozavetsika mihitsy ny hoe ny olombelona de reto anankitelo reto no mirafitra anazy e zany tena conceptionnareo olombelona zany zay ozaveko eto amin'ny sary a ho an'izay mijery sary moa satria moa akabeazan'olo moa zany renympitandranmasina de amin'ny tele daholo izy mijery de somary ijery an'ity sary ty tsika aloha de manasantsika rehetra naraka an'le sary zany a voninahitry dada iava sy ao soa ianareo olombelona io a de voarafitra amin'ny vatana voalohany indrindra aloha tia ny vatana nareo zany ataontsika mitovy loko amin'ny tany mihitsy ny ty zao ny tany ty de iny a ny vatananareo iny io zany nareo a ianao ny hoe vo amin'ny manao sary a zany a de mandika daholo ny rehetrarehetra sady efa atao iny dikany a de manazava koa ny mpandika teny rehetrarehetra zany hoe io zany le sary zany io ianao io zany ianao zay mahita sy mijery io a ary mandre de ao anatinao a de misy a ny atao hoe aina sy fanahy io anakiro moa zany miaraka andray izy ity a ny fanahy ndray ataontsika n'ity ny lokony a ty a ny fanahinao zany ty io ny tena mandravitra anao moa tsy io ny tena ianao fa sa izy fotsiny tsy hita maso a fa io ny tena ianao io zany le fanahy io ny tena ianao a nataoko ohatrany loko volomparasy indray izy a tsy volomparasy ohatrany hoe ino moa zany rose fuchsia angamba nanaovana azy rose violet eo dia lay fanahinao fanahy maolona zany fanahy olona io ny mpandika teny moa zany mandika anazy raka amin'ny fiteny samihafa fa io zany le fanahy eo anatinao io fanahy ary miaraka amin'iny fanahiny kosiny a de iny a no aina ty zany a manaraka an'ity a ny aina zany ny aina moa eto amin'ny partiny foentiny misy azy a ao ny teny hipetrahany eo aina io a ny aina zany ireo zany no mandravitra ny olombelona rehefa soratina zany no mandravitra ny olombelona de ny voalohany a ny maha olona anao io le atao hoe nofo nofo izy zao io ianao io zany nofo izy io aloha verina tsara am'le maizy anazy koa dia nofo ny dikan'io ty maromaron ty zany io le atao hoe nofo io nofonao zany io ty izy ty de ny faharoa mandravitra anao kosany a de ny fanahy io ny tena angezy io fanahy io ndray vy any amin'Andriamanitra io a ary miaraka am'ty fanahy ty tsy misaraka aminy a zay ataontsika hoe fahatelo de ny aina tsy mety misaraka reo zany a ny mandravitra nareo olombelona amoaka toky sy andiny aminareo a ny manamarina zany teny zany hoe reo no mandravitra anareo a lay nofo a de ny aina ary ny fanahy maolona anao de any mety toky sy andiny atsika no mikasika any am'izay a zay atsika ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Genesisy a Genesisy toko faharoa anazavany am'izay Genesisy toko faharoa de andinin'ny fahafito de mety mitsy olo am'teny hoe aiza koa ny amarina zany a ka io tsy mbola nisy zavaboary na fahefana na hery afaka natohitra ny tenin'ny dadako zay ao anatin'ny soratra masina io tsisy
ary zay mihitsy ny atomba avatsika rehefa ny afarany any hoe izy aminareo no navitana nohitra an'io teny io fa manaraka an'io teny dadako io daholo tsy ho Yehosoako io zao tontolo zao zay ao anatin'io soatra masina io saingy tsy fantatrareo le izy fa tonga izay adiapa fantatrareo le marina zany mahatonga na miantso anareo hoe manatona any Yehosoa fa izy le tena marina le Andriamanitra marina tena mpamonjy io le tena niantona teo amin'ny fijaliana ary mitady ny hevitra amonjeny anareo fa reo karazan'Andriamanitra reo le midefy anazy reo le devolo idiny nakety daholo reo de miara-miasa amin'ny devolo ry zareo de manohitra ny teny zao famarinana zao satria nareo zao nametraka fanontaniana ina moa zany tokony andefasana io zanak'Andriamanitra eo tembony tany raha ohatra ka tsisy olona le fahotana raha ohatra ka mitondra problema ao anareo le raha tsy mitondra izy de anao inona ty moa fa matoa tonga izy de misy problema any famonona fananareo le izy ary zay sary zay mihitsy iny tsy tiany devoly de midefy anazy ny devoly de mamorona fampianarana hafa izy hitantsika ohatrany hoe raha ohatrany hoe Yahosoa tao anatin'io baiboly io na soratra masina vitan'zareo nanovana azy nataony hoe Jesosy na Jesoa ohatran'izay de ozy zareo hoe tsy manana hery zany le Andriamanitra nareo misy antony matoa izy tsy mikitika an'io satria efa nazavaiko tamin'ny voalohany hoe efa noazavaiko tamin'ny voalohany hoe raha ohatrany ka tsy nisy olana ny zanak'Israely reto tao voalohany de tsy niova io anarana io satria nipetraka teo foana ny famonjeny fa rehefa nanota kosa ny olombelona de tezitr'Andriamanitra de tsy nasaina nono ny anarantsony ka natrany am'le zanany koa zay mitondra famonjena aza foana daholo de nareo lasa mpanoto io zay ny antony fa tsy aiko tsy nanan-kery Andriamanitra manana hery mihitsiny izy fa izy mihitsiny rehefa tezitra sy sorena de miala izy ka rehefa miverina aminao izy am'izao fotoana mahino anazy zao ianao metezanao hiaraka aminy kosa zay kosa de marina zay metezanao hiaraka aminy kosa satria efa tonga izy anatona anao de anjaranao kosa no manao ny fihetsikatsena manatona azy am'izay rehefa tsy anatona manao de miavonavona ary de miandry anao ny elo ary andry anao ny fahoriana sy ny fangiry firiana sy ny ranomaso sy ny tomany satria tonga teo aminao ny fanavotana tsy miraray ianao de nirinao zany de niloza sy ny zava-matsiravina mely ianao de tatazo ary rehefa zay ny tadiavinao de nisy toko faharoa andin'ny fafitony vaketsika tia le niteneniko teo ary vovotany no namoronany ava Andriamanitra ny olona iny zany le hoe nofo le nofonao iny le vovotany ary nofofony fofonaina mahavelona ny vavony de tongolombelona izy iny fofonaina lefa n'iny iny ny fanahinao miaraka amin'ny aina zay misy aina zany miaraka amin'iny fanana le fatao aminao iny zay le zay dao vaketsika am'izay le momba ny am'izay teny zay moa marintsika Joba toko fahefatra amby telopolo andininy fahefatra ambin'ny folo Joba 34:14 Joba 34:14 mariko moa fa afaka manaraka direkta daholo nareo na amin'ny fandika teny anglisy mivantana fandikana teny frantsay mivantana miara-maheno daholo nareo zao ary ny fandikana amin'ny teny sinoa mivantana zany efa miara-maheno nareo niditra antsetra indray moa zany manaraka teny rosianina ho alefa direkta eto indray ny teny rosianina maory nitsikehitra any atokantrano any satria zay moa zany ny famarinana rehefa teny zay adia lefa azy koa ty teny ty de mandefa zay adia Joba 34:14 raha tahiny ka ny tenany ihany no iveriny de tsy ampy ty fa asina-15 de ova sokafana manontolo zay raha tahiny ka ny tenany ihany no miveriny ka angonoany aminy ny fanahiny sy ny fofinainy le olona zany io resahany io hoe ho angonony dada iava miverina makany aminy zany ny ain'le olona sy ny fanahiny mazava zany fatanizana nefa le fofinaina de aina sy fanahiny miaraka tamin'iny ka ny ateo fofinaina zany de ny fanahiny dikan'izay no mibahana de ny aina manaraka an'iny ianao le afaka miaina io zany angonoany aminy ny fanahiny sy ny fofinaina de hiala avokoa ny ainy noforehetra miala zany le aina ary hiverina mivovoka ny olona zay hoe raha hoasoron'Andriamanitra hoy zany ny ainy sy ny fofinainy
araka ny voalohany ho any amin'ny fanahy sy ny fofinainy de rehefa solo de miala ny ain'le olona zany hoe le aina zany a le fofinaina zany a de ao anatiny ao ny aina sy ny fanahy zay ny miaraka zany dikan'izay satria le fofinaina moa zany a de izy le manodrefa ny fofinaina fofinaina de iny le teo hoe aina ary fanahy zany hoe miala ny ain'ny nofo rehetrarehetra ary ny fanahy kosany a de miverina amin'andriamanitra zay nanome iny le nampianariko atsika hoe makaiza indray le fanahy de tia soratra masina miteny an'izay a ny fanahy kosany dia miverina amin'andriamanitra zay nanome an'iny de mpitoroteny toko 12 andininy fito de vakitsika amin'ny anarany Josoa mpitoroteny toko 12 andininy fito koa ny vovoka de hiverina amin'ny tany ho toy ny teo fa ny fanahy kosa hiverina amin'andriamanitra zay nanome an'iny eto zany de nanazava tamintsika ny fiaingany mihitsy nandrafetananao fa io fanahy io zany de miverina amin'andriamanitra fa le vovoka miverina vovoka ka izany ambasadiorany Josoa ziady azy hitanao zany a de tsy tonga amonjy vovoka zay hiverina vovoka ty vatananao ty zany vovoka io tsy amonjy an'io fa le fanahy zay le tena kominao am'le sary ato ho an'zay mijery sary moa de hita hoe io fanahy nataoko sary ohatra mavokely io a io le hovonjena io le zay ho tonga hovonjeko zao amonjy an'io satria io lay miverina vovoka le nofo zany de tsy mila an'io a lay vovoka zany tsy mila an'io a fa lay fanahy no entiko miverina ary efa manome teny zay adiary didy ho an'izay fanahy ho any aminay hoe mieno ny teny zay adiary fa tonga le fampamonjy anareo a Josoa no anarany a io le nendrasanareo hoe izany mba hamonjy anay hiverenay ho any amin'ny lanitra tonga izy zao lay nendrasanareo ty tonga midirainga anareo ry miazakaza am'izay didy nomeny zay adia ho amin'ny fanahy rehetra ho any amin'ny lanitra zay nany raha anaky aty tonga eto le miantso anareo zay nirinareo hoe aiza le mamonjy anay a ity za ty ny rahan'lay tomponareo Josoa no anarany lay niantona teo miazy fijaliny fantatrareo mihitsy ny fa avy anynareo avy any aminay atria zavaboary taninareo nampidinareo mba hipetraka ao anatin'ny olona tsy fidinao anareo le maty ry fanao ao anatin'ny olombelona zany ny risahako zay ianareo tonga zay adia mierina anareo ioany amin'ny famonjena anareo am'izay andao am'izay tsika andeha imeraha amin'ny Josoa fa tsy hoen'ny Josoa kory lay tarainanareo hoe mateo vonjeny fa eny no matotonga eto lay ny rahany zay adia andao hiverina daoly am'izay mifalinareo fa tonga am'izay famonjena tonga ny famonjena ny fananareo a mifalia daholy am'izay nareo mieno ny fampianarana ary tena ataovy antsoavo amin'ny namana rehetrarehetra zay teo vonjena fa tonga lay mpamonjy ny fanahy fa tsy hamonjy ny nofonareo fa hamonjy an'lay fananareo andao am'izay hiaraka am'izay adia de toizatsika raha le teny rehefa hitanao am'izay ary lay sary fa io lay fanahy ao anatin'ny olona miaraka amin'ny olona saingy gejainy ty nofo ty izy ilay nofo manjy a aleo aloha mbola siko sary anakaiky manageja an'le nofo manageja an'le fanahy satria le fanahy zany eo anatin'ny olona moko izy ny tena izy de i zany le nofonao mbola iny mibano ivelany iny de tafiditra ao anatin'ny io zany a le fanahy zany lasa ao anatin'ny olo io de voaketra ao de io zany le olona ao anatiny a le olona zany hoe ty ivelany sy io mindrafitra azy io de lay fanahy zany le iny manodidina ao anatiny ao le fanahy io de mijaly ao anatin'le olona io fanahin'ny olona anazy io fanahy olona anazy io mijaly ao anatiny ao io de io le miantso vonjy ianao le hoe te za teo vonjena ianao le miteny hoe za teo vonjena io mitady an'Andriamanitra io a tsy tia nofonao ty fa io fa voaoziny io lasa vovoka tsy io zany io mitady an'Andriamanitra io ke feny vokatry ny nofo de fadezeran'Andriamanitra zao nge vakitsika zay teny zay ino ny vokatry ny nofo io i nofo io nge ka miady amin'Andriamanitra io zany tsy hamonjy an'io nofonao io mihitsy io Andriamanitra io zay no mahatonga ny hoe tena tsy mety ane io ataon'le mpitondra fihevana mivoy fahagagana sy fanasitranana io mivony resaka nofo izy ny tena marina ratsy be eo anatryn'Andriamanitra mihitsy io Galatiana toko 5 andininy 7:10 vakitsika zany Galatiana 5:19 zay no vakitsika amin'ny anaran'ny Josoa Galatiana toko 5 andininy 7:10
de miara-mamaky daotsika rehetra ny tokantrano any a indrindra fo anareo rehetra ny ampitan-dranomasina any tsy lavitra tsononareo efa hitakekinareo ziadia manatonina ziadia am'izay a zay daotsika ho any amitsika zay ny tena marina andeotsika ho any amitsika satria ianareo de avy any aminay nareo ary miantsoantsonareo mihitsy azo natongavany ziady azao hoe miantso vonjinareo mba vonjeo zay fa tsy fidino anaina tonga maty tety marina zany fa noho ny am'le ahosoatianareo olombelona de rehefa nanamboatra nareo vovoka izy a n'andriamanitra nareo mitovy aminazy mitovy am'ziady asy ahosoa dia nomena ilay fananareo de iny fana iny rehefa tonga tete tany de maty no nanaovanareo nofonareo anazy nareo olombelo io zany zany resako zany vononareo lay fanana ao anatinareo ao atsipinareo any amin'ny ela noho ny amiadalany le nofonareo ka io adalany nofonareo mihitsy ny sanana io a ary vita ny famonjena ny famonjena nataony ahosoa zany a de manala ny nofonao io ny tena nataony ary zay zao ataony ziady azy ao ovononay ny herin'ny nofonao io ovonony ziady any ny herin'ny nofo io any alalan'ny fahefany ahosoa satria ahosoany manao an'izay zay le hoe maninona leadritra hoe maninona no tsy mahay manao ratsy tsony ny olona atao amin'ny ahosoa de alefako atreny voalohany mihitsy de hitanao am'izay izy hoe ay ve zany le famonjena ary mahatonga saina am'izay zany mahatonga nany manao antsoavo am'izay fanavy any amin'ny rehetra avy any amin'ny lanitry lanitra avy any amin'ny dada iavasy ahosoa tonga ziady aha hamonjy anareo fa ziady aha moa zany rehefa foeziny anaty hoe ziady aha fa lavabe le ziady aha fa tsy maninony zay de mieno daholo nareo galaty any toko fadimy a noko andiny fasi ambiny folo ka hatramin'ny zay makitsika anazy eo ary sivy ambiny folo mieny daolina atsika ty ary ny asan'le nofonao hitatsika teo le verina vovoka fa miariary ohatrany tsy natefana miny zay izy ndraikitra kely ny connexion fa miariary ny asan'ny nofo de zao fitsangatsangana fahalotona fijejejolo io daholo ny ataony nofonao io a tsangatsanga tady lehilahy foana isan'andro tady vehivavy foana isan'andro ifanaovana fahavetavetana zany ny zavatra ataonao zany tsy mitsahatra mijangatsanga io vatananao io tsy mitsahatra makany amin'ny fahalotona io vatananao io tsy mitsahatra makany amin'ny fijejejony io vatananao io zany no maratsy an'izany hoe mijejojejo mijangajanga maloto mitovy kilasy daholo zany atany amin'ny fanompo-tsampy andiny faharoapolo zany makany amin'ny fanaovana fanompo-tsampy ianao ionao hoe mba teo tahina de makany amin'ny fanaovana sampy makany amin'ny andriamanitra tsy izy ety fona jesosy koa raha sampy angatanareo fitahiny jesosy nefa nizatra mampime a io jesosy io mihitsy ne mifandray am'le kalan'olo sy ny zazavavin-drano sy nyreny doanydoany rehetrrehetra iny miaraka any reny miaraka reo ny tena izy ary le mpitondra fivavahana ao am'ireny fivavahana jesosy reny ana de tena mandeha makany am'ireo mpanompo sampy sy mpanandro reo reny ary any reo no mangataka force ary ny force avy any no ampiasainao am-piangolana amin'ny tananareo nareo moa mpanota raha teo de mandaitra anareo mihitsy ny teniny de minotenina devoly nareo satria nareo de avy any amin'ny devoly ka ny devoly samy devoly mifampiaino de io nareo miaraka miaino feona devoly io fa ny eo amin'ny ahosoa kosany tsy mety miditra am'izany satria sady tsy azo zany zay ny atao kosany hoe ny ao amin'ny ahosoa mandrava devoly ny asany zay ny asany atao amin'ny ahosoa fa meko anao sady aloha aloha to izany teny hoe fanaovana ody ratsy fandrafina fifandirana adylahy fiafinafonana fifampiandanina fisarahana io zao le mifampiandany io zao re nareo samy jesosy de mifampiandany miady ao fisarahana nareo samy eo am' jesosy nefa misaraka nareo zay no tonga hoe ny ato amin'ny ahosoa tariany ziady a tsy misaraka zany raha vo miaitra eo iahosoa lay tena iahosoa zay tsy mitandrana didifolo a ziady any nampianatra an'zany ary rehefa resy lahatra ianao fa tena ziady any nampianatra anao satria zany nampianatra zany efa tena tanonoka tamin'ny taona 1995 no nitoriny zany zao fampianarana izao tamin'ny taona 1995 fa izao nareo eto ambony tany vo mahafantatra an'le fisiny izy a de mahay zara-miainao an'izay nareo eto amin'ny firenena malagasy de mahafantatra an'izany histoira zany satria zaho moa ty madagasikara zao a fa etinona metrahana fa ho an'izao tontolo izao kosa ny famonjena
ary aza manery fa efa ho avy ny amonjena rehetrarehetra ino tsara le famonjena eny fanaovan'ody ratsy ny fandrafiana fifandirana adylahy fiafina foana fifampiandanina fisarana fitokoana io zao nareo am' jesosy mifampitokotoko ato amin'ny Yehosoa tena tarihan'izay ady tsisy mahazo mifampitokotoko zany fialolana fahamamona filalaovandratsy ary toy izany zay lazaiko aminareo raha teo tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay manao an'izany de tsy mba andova ny fanjakan'Andriamanitra nareo le nofo io zany de tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra io nefa de io nofo io no ny angatahana fanasitranana fitahina sy ny maro samihafa mifamadika mihitsy any le izy zahatra mitondra anao makany amin'ny fialana amin'Andriamanitra ny voiziny omena sakafo de tiako tenena zany hoe tsy mba raha mivavaka ianao de tsy mba zavatra ho an'ny fananao no vonjenao fa raha mivavaka ianao de le ho an'ny nofonao no ataonao fa nga efa tsy ampyanao nga ianao rehefa miasa mitady vola reny zay le olombelona zay le navoanao hatram'izay zay androany za manitsy anao hoe efa ampy zay ny be deabe no ataonao ampy le nofonao zay mba avonjeo am'izay le fanahy mba miteny mihitsy ny zazy ady zandriny Yehosoa mba avonjeo le fanahy fa maninona tsy vonjenao le fanahinao io ora to izantsika am'izay izy ka io lay hoe io nofo iny eny mitondra anao makany amin'ny fahaverezany de io ve no vatsianao io ve nataonao mafinaritra zay mety aminazy io ve nataonao foana zay tena metimety aminazy io ve nataonao zay afinaritra ny nofonao io ho any amin'ny fahaverezana ingena tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra tsy ho any amin'ny lanitriny lanitra ore olona mba miano tsara ny tena izy tena fitiavana ane zao hoe tena fitiavana satria mamona re nofo io mitondra fahatezeran'Andriamanitra fisarana amin'Andriamanitra de zao nataon'Andriamanitra lay Andriamanitra tena izy nosarahany am'izay tamin'ny nofonao ny fanany nesorony le nofonao zay le tena Yehosoa tena izy le tena nahavita ny famonjena zay tena nahavita ny famonjena lay tena niantona teo amin'ny azy fijaliana vita ny nampisaraka ny nofonao sy ny fanahinao arak'le sary nomeko teo satria io miraikitra ao anatin'ny olona io fa rehefa tonga Yehosoa vita ny nampisaraka an'io zao ndray ny teniny raha vao mitamatra io mantsy tsy mety mihitsy io raha vao mitamatra fa tsy maintsy sarany io vao mety Yehosoa nanao an'izay afaka manomana ny fanontaniana rehetrarehetra ho anareo rehefa avy eo fa leo tapitra ny fampianarana amin'ny Kolosianina toko faharoa Kolosianina toko faharoa andininy faha 1:10 zay am'izay marana antsika anazy ihany noko andiny faha 1:10 Kolosianina de 11 ka hatramin'ny 12 eo angamana izy io ary tao aminy koa no namorana anareo tamin'ny famorana tsy nataony tanana tamin'ny fanesorana ny tena ny nofo de tamin'ny famorany Yehosoa lay voaositra zany le élu avait chosen amin'ny teny anglisy zany hoe nisy famorana nataon'Andriamanitra tao amin'ny olona izay miaraka aminy io izy io namorana anareo tamin'ny famorana tsy nataony tanana tamin'ny fanesorana ny tena ny nofo de tamin'ny famorany Yehosoa zany hoe eto zany de nisarahana am'izay ny nofo sy ny fanahy noho ny amin'ny ny asan'ny Yehosoa teo anazy fijaliana daholo hoe venentsero zay sary zay ity zany le izy anao sary anakaiky indray sika fa vonoatsika ity de zao zao le izy zany de manao sary indray tsika zany le olona moa zany ataotsika maromaro teo de ty lera le olona ty zany io izy io anao io zao ty le nofonao ty nataotsika loko io zay ty le nofo ianao zany io nofo io voilà c'est vous zay le nofo zany de manamboatra anakaiky indray izy tia lay fanahiny ty
de lasa ny aly ny saraka le fanato ny saraka taminy le fanahy fa io anatin'ny olo anankiray any io a fa ny saraka io any io zany a ao anatin'ny rafitry ny olo anankiray hoe io zany ianareo zany hoe ny olo anankiray zany a rehefa tarafina rehefa tonga amin'io soa de tafasaraka ny nofiny sy ny fanahany inana tonga an'izay io zany tena andriamanitra inana tonga nio tafasaraka ohatran'io lefa nisy toetantsika ny anytambatra tsara de tiana hoe ten'andriamanitra vetsika vakina le ten'andriamanitra teo andiny faharoa ambiny folo fa niaran'ny levina taminareo tamin'ny batisa zay niarahanareo natsangana taminy koa noho ny finoa ny asan'andriamanitra averiko tsara fa niaran'ny levina taminy ianareo tamin'ny batisa zay niarahanareo natsangana taminy koa noho ny finoa ny asan'andriamanitra zay nanangana azy tamin'ny maty zay zany hoe tao amin'ny batisa zany a no nanaovan'andriamanitra ny fampisaranana ny nofo sy ny fanahinareo lay ny nofo zay namony ny fanahinareo ary ny fanahinareo zay maty n'le nofonareo a satria tena tsy afaka nanohitra n'le nofo izy a nemizy hoe navelipetraka ao anatin'ny nofo io navelipetraka tao anatin'ny nofo io de zay no mahatonga ny ziady amanao antsoavy hoe tonga ny famonjenanareo ry fanazy avy any amin'ny ahosoasy dadaiava zay namboarin'izy mianaka tonga ny famonjenanareo a mieno ny feony ziady aza manaiky tsononareo fa eno ny feony ziady zay nirahany ahosoa hamonjy anareo natongavaketo hamerina anareo a ho any amin'ny ahosoa meteza daholo nareo a ho any amin'ny ahosoa am'izay tia ny antsoantsona makany aminareo araky le teninareo hoe tsy izay kory ny venanao ratsy a fa ty nofo ity de zay kosa ny maty de tonga ny famonjenanareo a tonga ny fampisarana anareo amin'ny nofinareo ho sarana amin'ny nofinareo nareo a ary ho avela irery am'izay kosa nareo tsy tambatra amin'io a fo ampiarahana amin'ny ahosoa am'izay tia ny famonjenanareo andao anatin'ny ahosoa de rehefa nandeha tao amin'ny batisa zany le olo anankiray a de tafasaraka amin'ny nofo sy ny fanahany de iny le petrakytsika eto zany hoe ao am'le batisa ny atao hoe batisa moa zany de no miara-maty amin'ny ahosoa de nipetraka zany le batisa eto a ataotsika le azy fijaliana famadika le izy de apetrakytsika eto ary ny azy fijaliana ahosoa ataotsika ina reny izy ataotsika nyty bleu ciel ty eo ary ny azy fijaliana ahosoa mipetraka teo io io ny azo fijaliana ahosoa io de io azo fijaliana io zany a no natonga nla io le batisa zany ka any amy batisa moa naovanao ty mbola ometsika daholo toko sy andiny fa soratako daholo zany hoe rehefa natao batisa ianao zany a de tafasaraka ny nofo a sy ny fanahinao zay natonga an'andriamanitra ny teny eo amin'ny romanina toko fahavalo a andin'ny fahasivy jerevantsika ndray ty teny ty romanina toko fahavalo a andin'ny fahasivy fa tena ianareo zany ten'andriamanitra tsy eo amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy romanina toko fahavalo a andin'ny fahasivy hoe ianareo tsy eo amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy romanina 8:9 zany de vakitsika ny anarany ahosoa ny teny a fa ianareo tsy eo amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy raha ny fanandriamanitra no mitoetra ao anatinareo zany hoe mivadika lasa fanahy le olona fa tsy nofo intsony zay mihitsy hoe tena tafasaraka tamin'le nofony izy zany nydika zay noho ny am'le hazo fijaliana ahosoa le izy niantona teo amin'ny azy fijaliana de vitany ahosoa nampisaraka ny nofo sy ny fanahy tsy afaka mitondra ntsony zany ny nofo manomboka eo fa le fanahy indray no mitondra azy zavatra lehibe mihitsy zay de aveny antsika am'izay le sary a nivoaka tato indray zany tya tafala tao anatin'ity karety zany lay ino mo lay volomparasy a izy rery zany tsitsy nataotsika sary indray a alefatsika indray le sary a asotsika tya dia io fa le fanahy rery sisany tavely ty izy ty io fa izy re sisany tavela io le fanahy fa tafapetraka tsara lay nofo kosany maty le nofo ina moa le naovantsika ny couleur nofo teo ty marron ty maty le nofo io mitsidredraka matory be amin'ny tany io maty le nofo maty le nofo zay le fanahy sisany tafatsangana be eo tany de bravo be tehaka be tsika ao le fanahy hoe tena ay io izy io
tafavelona le fanahy tena tafatsangana tsara lay nofo kosa ny maty ozany hoe aizany maty eo ka zay mihitsy ny ataon'andriamanitra hoe maty eo tsy velona tsony hoe entinao mandehandeha fotsiny efa tsy itsony no mibaiko tsy ty tsony no mibaiko satria tafasaraka izy amle vatana anao a de tsy mibaiko tsony azy le oentinao teo izy no mibaiko an'ity fanahy ty fa raha vao vita kosa mibatisanao amin'ny eosoa ity fanahy ty indray no mibaiko petraka tsika indray le sohatra hoe fanahy mibaiko ty am'izay no mibaiko ty fanahy io fanahy io zany a le fanahy olona io a io am'izay no mibaiko aminazy io no mibaiko anazy am'izay ty fanahy leo ataotsika fanahy kely satria olona izy a petit f zany de rehefa nahazo an'lay ina moa nahazo an'lay fanafahana fisarana zany le fanahy de atao inona am'izay izy manomboka eo de ngamany fa fanahy kely ty fa ohatrany lasa ny oatra be le sary de moatsika kely zao a efa tafasara kely ty hoe ty le hoe fanahy io le fanahy io zany ty tafasaraka tam'le nofo izy io de rehefa tafasaraka tam'le nofo izy a de ozy ny ten'andriamanitra inareo tsy ao amin'ny nofo tsoe fa fo amin'ny fanahy io izy io ary manomboka eo io olona io a de ny zavatra tadiavin'io olona io de niteniny ahosoa foana am'izay ny sakafony eosoa de niteniny eosoa de zay ny sakafon'io zay na tonga ny eosoa amy teny hoe ny teny zay lazaiko taminareo a de fanahy sy fiainana ary mandehana araka ny fanahy de tsy matateraka ny fanahy ny filany nofontsonareo ndova ketsia aloha ny teny eosoa hoe ny olona zay efa tafasaraka amin'ny nofon'io a de ny sakafo hoaniny am'izay de niteny eosoa de zay no mahatonga ny hoe raha vao ny olona anakaiky zany ny vita batisa de mitady ny teny eosoa foana izy ary raha vao ny olona anakaiky maniry araka amin'ny eosoa de mitady ny teny eosoa foana izy zay daholo ny sary miseho ohatra ianao zao ty teny ktia de mitady am'izay ianao satria teo vonjena le fananao ty azo an'le sakafo foana izy a satria izy teo any amy lanitrylanitra zay no tongany hoe tsy andronao tsony aza na eonana am'zay ady ah hoe aiza zay zay ady ah zay fa tena teo vonjena mihitsiny a enao nge efa kitsika am'izay le teny teo e ina moa le nyteneko teo le teneny teo le hoe jauna toko fahenina andiny fahatelo ambinipolo zay le nyteneko teo jauna 663 jauna 663 hoe ny teny lazaiko anareo de fanasy fiainana zay ka rehefa lasa fanasy fiainana ny teny meny eosoa de ozy ny teny eosoa e satria ny teny eosoa zany le hoan'ny fanahy de ozy ny teny lalàna navoakany aosoa tamin'ny paoly ndray hoe ny apôstôly paoly hoe mandehana ry araka ny fanahy de tsy matateraka ny tinofo titsony ianao tsy rehefatsika atao zany teny zany vakinazy rehefa nivadika fanahy zany ianao teo satria maty le nofo a tsy eo amin'ny nofo tsony ianao fa maty iny de zao ny ten'andriamanitra ny fanahy no mahavelona ho velomina araka ny fanahy am'izay zany ianao io ny tena mahavelo io fanahy io tenin'ny fanahy io zany ny nofo tsy mahasona inona inona ino le nteneniko teo hoe maty am'ty nofonao ty io ny ianao io ny fijangajangana mirehare amin'ny arenanao anao nefa ntsy anao kory fa raha maty anao any amin'ny ely anga mahavonjy anao io ka mahavonjy anao ny trano be anao na ny tomobila be anao ny sambo be anao na ny roplanina be anao ka mahavonjy anao io ny antokana mahavonjy anao de zao famonjena menanao zao zao teny mamonjy anao zao ny mahavonjy anao ny tompony de eosoa ary ny sandrany de zay ady ady ty miresaka aminao ty ny nofo tsy mahasona inona inona ny teny zay nolazaiko taminareo a de fanasy fiainana ity teniko teo izy eosoa ty zaraiko aminareo ty de io lay fanasy fiainana ho anareo zany hoe ty le mety ho an'ny fanahy ny teniny eosoa am'izay ny mety amin'ny fanahy io zany hoe manomboka hoe le olo ianao zay mandre a de hitady foana ty teny ty hoe aiza le teny mamonjy amin'ny fanahy fa le olona teo any amely tsy minaraha fa tsy ty nofony ty tsy mivaky loha izy zay nefa ampisaraka anareo amin'ny rehetrarehetra ary tena misaraka mihitsy nareo a misaraka am'izay mitady no any amy lanitrylanitra misaraka amy tsy le teo tsy teo any fa teo very fa zay ady a kosa am'teny hoe handao vonjena daholo aza manaiky an'zany io very zany e de vola ingeny faly am'izay e aza manaiky an'zany ny ataonao de ataovy zay iarana amin'ny eosoa am'izay partout les moyens vonjeo ny fanahinao amin'ny hevitra rehetrarehetra mihitsy a vonjeo ny fanahinao tena vonjeo e tena vonjeo toatsikarana ny teny mandehana ka ny fanahy de tsy atateraka ny filany nofonareo galatiana toko fahatelo leva akitsika teny zay galatiana toko fahatelo andininy fahenina ambin'ny folo angamana izy zay
Galatiana 3:16. Galatiana aiza izy zany ode diso laskely jevatsika laskely jevako ato fotrany lasa nanao tsy enjery be mihitsy nyty za ty. Galatiana 5:5 mivadika. Galatiana 5:16. Galatiana 5:16 eo anao zay manaraka iarana tsiny kely mifahatsoana fa le izy koa moa za manao application foana de zay mahatonga anazy ty fa rehefa mivelany amin'ny baiboly de tadidika hoe arila izy a tsy maintsy jerena kely izy vao tadidy hoe atsy. Galatiana 5:16 fa hoy zao mandehana araka ny fanahy de tsy atateraka ny filany nofo intsony. Miteny eo soa nefa le fanahy sy fiainana de ohatsy ny teny eto hoe mandehana araka ny fanahy io zany hoe mandehana araka ny teny eo soa de tena tsy ho vitanareo ntsony mandeha am'ty nofo ity. Zany hoe ina le teny eo soarana ary misy zavatra iny natao am'le batisa satria tafasaraka ny nofo sy ny fanahy tsy mahabaiko ntsony ty nofo ty fa ny sinina atao am'le batisa ny sinina tao de zao ny valiny tao am'le batisa no nandraisina an'le fanahy masina. Le fanahy masina zay atao hoe fanahy ny fahamarinana zay mitarika na ny fanahy ny fahasoavana zay mitarika na le atao hoe parakleto mpisolo vava eo ny nandraisana anazy avy any amin'ny eo soa fanahy masina io. Ary jerevantsika zay teny zay le hoe nandray ny fanahy masina anao rehefa atao batisa ary io fanahy masina io le mitarika anao tsy anao teny intsony. Ary mateo anao zany nanota tsy le fanahy masina naresina io fa fanahy devoly io fanahy mamitaka io niditsy atao anatinao io fanahy mitarika anao manota tsy fanahy masina zany hoe fa mieritreretra fanana devoly io mataonao manota mahitsy be ny teny tsisy resaka sentiment mihitsy zany no any devoly fa fanavotany ty ary avotana ny olona aza manaky miasa mipetrahana devoly zany tsony hoe lasa ianao lasa ho dominina devoly aza manaiky azy zany tsony. Korintana voalohany a 2:12 2:12 de vakitsika ao amin'ny andinin'ny 3:10 ao. Rehefa atao batisa zany ny olona de tiany zahatra mitranga am'izay a fa fanahy ray ihany no nanaova batisa atsika rehetra ho tena iray na jiosy na jentilisa na andevo na tsy andevo ary isika rehetra de efa nampisotroana fanahy iray. Zany hoe rehefa natao batisa ny olona zany a de misotro fanahy izy ary io fanahy io am'izay a no mitarika anazy ho any amin'ny marina rehetrarehetra. Io fanahy avy any amin'ny eosoa io fanahy masina ny eosoa io no mitarika azy a ho any amin'ny marina rehetrarehetra zany. Ka vakitsika ndray teny Andriamanitra zay ho voninahitry dada Iava vakitsika araka ny hoe zany fanahy zany a no nomena ny olona rehetrarehetra rehefa natao batisa averiko tsindrina kely io tsy teny zay fa misy zatra tiako apetraka eo hoe rehefa natao batisa izy a de io fanahy io no sotroiny olona ary io fanahy io am'izay no hitarika azy amin'ny marina. Zay ny voalaza sotra masina ho jerevantsika ny Jaona voalohany a 4:10 Jaona zafady fa Jaona voalohany Jaona 4:10 hoe mitarika amin'ny marina io fanahy masina io. Jaona 16:13 Jaona 16:13 zany Jaona 16:13 rehefa itsika amin'ny 13 ka hatramin'ny 17 ety mihitsy ny vakitsika zao de miara-mamaky tsika fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana de izy mitary-dalanareo amin'ny marina rehetra. Zany hoe raha voatafasaraka zany le nofo sy ny fanahy de lasa mivadika fanahy ianao zany hoe tsy voahelingely le nofo tsony de alefa ny eosoa am'izay le fanahy masina mitary-dalananao amin'ny marina rehetra de zay le hoe heno foana ny teny eosoa fa ny teny eosoa le fanahy masina mitondra anazy enoge de izy no hitary-dalana anareo amin'ny marina rehetra fa tsy hiteno azy izy fa izay lazainy fa zay oreny a de ho lazainy avokoa ary na ny zavatra ho avy aza de ambarany aminareo. Zay le fanahy ny fahamarinana zany zay na ny fanahy masina ihany koa satria rehefa natao batisa ny olona anankiray a de izy no mitarika azy io fanahy masina io. De hojerevantsika moa zay rika hatramin'ny bokyny anankiray a zay aloha vakitsika ny bokyny Jaona ihany 14:20 angambany izy
Jauna 14:23 angambany hoe jero kely izy le diso le Jauna 4:4 a andininy fa 5:20 kay 4:20 5:20 4:20 Jauna 14:26 zay no vakitsika indray zao hoe le fanahy masina io no mitarika eo amin'ny marina rehetrarehetra io zany Jauna de mandray toko sy andinina mba ahafantarareo le hatsarana sy ny fahamarinana mba hifalian'ny fanana rehetrarehetra amin'izay hoe zany ka tena famonjena mihitsy ny zany Jauna 14:26 fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay ranoray amin'ny anarako izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaranareo ny zavatra rehetra zay olazaiko taminareo zany hoe hifanahy masina io zany a de milatsaka amin'ny olona ary mampianatra azy ny zavatra rehetra eo zanao hoe ina zany le fanahy latsaka teo io lay fanahy masina zany lay fanahy masina zany menanareo zany de ndoika tsika jerikely an'izay resaka hoe fanahy masina zay koa hoe ambokiny asan'ny apôstôly menatsika indray le hoe rehefa natao batisa zareo de nandray ny fanahy masina izy aiza moa ny teny iny asan'ny apôstôly 9:20 a manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny aizany farany am'izay farany eo zany raky izy ho atsika rehetra tokantrano ao amin'ny andininy 7 angambany afaran'le izy asan'ny apôstôly 9:20 a manomboka andininy voalohany ka hatramin'ny firy zany 7 eo zay de miara mamaky dolo tsika etra tokantrano ato asan'ny apôstôly 7:20 disonday asan'ny apôstôly 7:20 7:20 de manomboka andininy voalohany vakitsika azay fiafarany ihany ary raha mbola tany Korinto Apôlôsy dia nitetiny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy de nahita mpianatra sasany teo izy any hoe nandeha nitety tany zany Paoly a de tonga trany Efesosy de nahita mpianatra teo izy noho ny ka nanao tamin'ireo mpianatra hoe efa nyraisinareo va ny fanahy masina fony voamininareo ka ny fanahy masina mihitsy zany no teneniny eto hoe raisina rehefa voamino ka rehefa mino moa ka atao batisa ianao a dia zay le vonjeny zay moa tsy lalàna zay mino sy atao batisa no vonjeny marka 9:20 andininy 9:20 zay marka 16:16 a zay mino sy atao batisa no vonjena ka raha voamino zany le olona de tokony mandray ny fanahy masina izy ka ilay fanahy raisinarika tamin'ny batisa zany no atao hoe fanahy masina mazava be io teny io a hoe raha voaninona reo de aza lay fanahy masina satria rehefa mino olona de tsy maintsy atao batisa zay le izay marka 9:20 andininy 9:20 marka 16:16 zay misy atao batisa no vonjena zay tsy mety mino kosa de hoelohana rehefa tsy atao batisa ianao zany de hoelohana ianao ny afaranao rehefa mandray an'ity teny ity nefa tsy miraharaha raha mandray an'ity teny ity anao nefa tsy miraharaha de ho bedibenao a sady ho tsipin'Andriamanitra ny amelo any izay mino sy atao batisa no vonjena zany hoe raha vao mino ny olo anankiray a de mitaky batisa io de iny batisa iny zany a ny fanesorana ny tena nofinao a ary andraisanao an'le fanahy masina ary le fanahy masina mitarika anao a de tsy mahay manoto intsony ianao manomboka eo zay le izy hovaketsikely zay tena Andriamanitra zay le hoe tsy mahay manoto intsony rehefa atao batisa reo avetsika vakelikely hoe Galatiana 5 teo a andininy 4 mba tsisy fahatsonantsony le tenena fa nampalely kely Galatiana 5:22 deo vajevatsika ny hatsaran'ny olona mahazo an'le batisa am'izay a mandray le fanahy masina Galatiana 5:22 zay le valy teny hoe tsy mahay manoto intsony ny olona ato amin'ny Jehosoa noho ny am'izay sary eninareo zay tena le fokatrany amin'ny voalohany mihitsy le sary a mba ho hitanareo mihitsy hoe tena mitombona le hoe tsy mahay manota intsony eo amin'ny Jehosoa fa matomba nareo zany manota ka tsy eo amin'ny Jehosoako nandray fanatsijy nareo Galatiana 5:22 hoe tsy ampy kely raky izy a leo zany sokafantsika tsara lavidavitra tia Galatiana 5:22 rehefa teo afaka ianao fampahoriny devoly sy ny asany maizina rehetra mandengejanao reo a manatona ny Jehosoa rirany ny vahaolana fa ny vokatry ny fanahy kosany ty zany le fanahy nraisinao ty de fitiavana fifaliana
ny olona ato manana ny eosoarina ny fanahy masina de feny fitiavana foana feny fifaliana foana nefa ny anao mitady vola sy arena avy hoe mahazo fifaliana nefa tsy hitanao any izy mbola fahoriana ary no hitanao ao ny te amin'ny eosoa kosany a miaraka amin'ny eosoa tany de miatana be tena aye fifaliana fiadanana faharipo famoram-panahy fanaovantsoa fahamarinana tsy vika zany izany olona tia manao soa marina mora fanahy maharipo tsy mety manao zahatra ratsy mihitsy ny zany fa raha vo manao ratsy amin'ny eosoa kosany tsy faly izy a za le hafa zay falemem-panahy faolonam-po ary tsy misy lalàna manohitra an'izany zay ny olona manana ny eosoa vita bateso amin'ny eosoa zany taritiny fanahy masina de tsy mahay manota intsony izy satria maninona zay le hoe manana fanahy masina mitarika anazy izy ina moa zany no ataony ho fahotana ntsony zay le ny tonga tenin'andriamanitra hoe tsy mahay manota intsony izy njaona voalohany a toko fahatelo a avetsika indray ny teny noho ny amin'ny fanahy masina io andiny fasivy akitsika amin'ny andiny fasivy jaona voalohany toko fahatelo andiny fasivy zay jaona voalohany toko fahatelo andiny fasivy izay rehetra nateraka andriamanitra no tsy manota satria ny voany mitoetra ao anatiny io le fanahy masina io ka tsy mahay manota intsony izy satria nateraka andriamanitra nateraka tao amin'andriamanitra izy nateraka tao amin'ny fanahy zay nateraky ny nofo de nofo azy nateraky ny fanahy de fanahy ka ny olona tao batisa de nateraka tao amin'ny fanahy de le fanahy no mitarika azy a ka rehefa fanahy masina no mitarika azy aiza ny ampanota azy tsony le nofo efa nipiteny tarian'ny batisa aiza ny ampanota azy tsony zay no mahatonga ny hoe rehefa taritiny fanahy masina le aloha tao am'le batisa de tsy mahay manota intsony izy tsy mahay manota intsony izy rehefa nitaritin'le fanahy masina de zay no tonga ny hoe ho anao zay mahainao antyteny ty rehefa tianao zany hoe tena hiadana fa izay tsy ary tsy hanota intsony fa ny tsy mpanota mantiny mahazo makany amin'ny lanitry lanitra zao ny antony io lanitry lanitra io de misy teny hoe tsy mahazo miditra ao zay tsy masina efa hitatsika iny tamin'ny fampianarana apocalypsie 21-27 avetsika vetivetika apocalypsie 21-27 apocalypsie 21-27 somary mihoatra kely ny oratsika am'ity satria misy antony tsy maintsy azavaina amitsika mihitsy mantsy apocalypsie 21-27 ary tsy mba hiditra ao mihitsy zay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiaina zay ny zanak'ondry ihany misy lalàna zany fidiranao amin'io lanitry lanitra io fa ny olona tsy manao ratsy ihany mahazo miditra ao ny antony lay tompony lanitry lanitra mihitsy no miteny hoe tsy mahazo miditra aty zay tsy masina tsy maintsy tanteraka ny mahazo miditra aty ndovakitsika iny hoe Matthieu 5:48 e Matthieu toko fahadimy a andin'ny fahavalo ambin'ny folo Matthieu a toko fahadimy andin'ny fahavalo amby efapolo a vakio tsara nge Matthieu 5:48 koa am'izany a dia aoko ho tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'ny rainareo zay ny an-danitra tena misy am'izay ny olona tanteraka zany vao mahazo miditra any amin'ny lanitry lanitra tsy maintsy tanteraka vao tonga any amin'ny lanitry lanitra zany hoe rehefa tsy tanteraka ianao zany de tsy mahazo makany ary ny ato hoe tanteraka de parfait ka le tompotrano io ohatrany ianao zao tompotrano rehefa metraka anao hoe tsy azo ifona sigara ato a raha mpifoka sigara miditra ao zany ka mifoka de voaroky izy hoe tsy azo isotrona toka ato ka raha mbola misotro toka anao miditra any de voaroky ianao rehefa te hipetraka eo anao zany de aza misotro toka ntsony de mahazo mipetraka ao ianao ohatran'izany ny lanitry lanitra ny tompotrano andray a de dada iava ka izy miteny hoe aoko ho tanteraka nareo tahaka ny fahatanterany rainareo zay ny an-danitra fa tsy mahazo miditra mihitsy raha vao tsy zay de tsy izakory ny salotony amin'io na izy fa le tompotrano any mihitsy de iaiava noho ny amin'ny fahamasinany ho any amin'ny toerana misy azy ianao a tsy ndriko tsara zay ho any amin'ny toerana misy anazy ianao de tsy maintsy masina ianao vao tonga any tsy maintsy olona tanteraka ianao vao tonga any satria tranony ioko tsy tranonao io fa tranony ary izy mametraka fepetra hoe rehefa akaty aoko ho tanteraka ianareo voatosika izy notosika izy som parfait donc jeantsika izy teza hoe satria misy olona miteny hoe aizako koa misy an'izany tanteraka zany fa nareo de mirediredy mihitsy le aizako koa mahapossible an'izany andao tsy rehefatsika ny tenandriamanitsy hikaroka kely izy a hikaroka kely am'izay mihitsiny a tsy maintsy hikaroka kely am'izay satria mbola jerevana kely fa tsy tadidiko le izy hoe aiza moa misy an'iny teny
Hokarika kelintsika izay misy an'iny teny iny a. Ao amin'ny Philippianina 3:15 ny jerevantsika tany de efa kitsika amin'ny teny frantsay. Nous tous qui sommes parfaits, tena parfait io voasoratra io a. Nous tous donc qui sommes parfaits ayons cette même pensée. Eo zany tena Andriamanitra tena manidy mihitsy hoe fa misy ny olona parfait, ka parfait mantsy le andresana taria ohatra amin'ny Matthieu 5:48 iny. Donc jerevantsika le teny ato hoe ao le bokyny Matthieu 5:48 zany. Matthieu 5:48 teo iny a. Parfait koa ny dikan'iny 5:48. Ianao nge le teny ato hoe soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. Parfait mihitsy ny resaina eto hoe ianareo zay parfait tanteraka, aokinareo parfait ohatran'rainareo zany. Ka i Paul laza tarika hatramin'ilay teny teo hoe parfait koa ny olo ao amin'ny Yehosoa, nous tous qui sommes parfaits, zany hoe tena misy ny olona tanteraka amin'ilay Yehosoa. Ary lazaina aminao fa izahay eto amin'ny Yehosoa zany tanteraka zany. Izay etsonanao ary meky teo hoe ity le antony mahatanteraka anay a noho ny amin'ilay fanahy masina, lay tena fanahy masina tena izy a avy any amin'ny Yehosoa, ny ono mitarika de tsy mahay manota intsony ato amin'ny Yehosoa. Tena impossible azanao ratsy zany. Ka hoe mitarika anao amin'ny marina izy mpina moa zany no fahotanao ataonao eo. Tsisy fahotanao ataonao e, satria izy mitarika anao amin'ny marina. De ny teny farany ary de zao, rehefa nandehan'izany teny zany ianao a, de zao ny didy. Didinao andao atao batisa am'izay. Rehefa tianao ny azo an'izany ateo hoe afaka amin'ny fahotana, io tsy mahay manota intsony, mba ho afaka miditra any amin'ny lanitra ny lanitra. Satria ny olona mpanota tsy mahazo makany, de ny contraire an'izay zany a, ny olona tsy mpanota no mahazo makany. De zao ny teniko aminao a, andao atao batisa. Asan'ny apôstôly zay ny amaranako anazy a. Asan'ny apôstôly 22:16. Asan'ny apôstôly 22:16. De afaka metraka fantena am'izay nareo rina ty a. Asan'ny apôstôly 2:12 zany a. Na ny avy any ampitan-dranomasina, na ny avy eto an-tany eto Madagasikara, afaka mandefa fanontaniana daholo nareo a amin'ny laharana telefônina. Mapetraka kely amin'ny écran nama le numéro telefônina de voakiko raiky izy. Asan'ny apôstôly 22:16. Ary ankehitriny inona no mampijanona anao? Ianao zany zao de tenenina mihitsy inona zany no mampijanona anao? Ianao zay mahita ana mijery anazy sy mandrehana amin'ny radio internet, ny télé internet sy mahasamihafa io, ianao zao nitratra nyteny ty hoe inona no mampijanona anao? Mitsangany, mientsoa ny anarany. Ianao zany de didina mihitsy hoe mitsangany ianao a, de antsoa ny anaran'io Yehosoa io. Zay le hoe tsy maintsy miantso ny anarany vo azo vonjeny. Ary le anarana antsoinao a Yehosoa am'izay, raha zany de tsy voavojo anao. Ary renao zany ka tsy manao batisa, tena tsy voavojo anao, fa io batisa nataon'io nge batisa ny aranao tamin'le Andriamanitra tsy izy, natonga anao mpanota de niaraka tamin'ny devoly foana ianao hatram'izay. Rehefa tsy volonao io a, de miaraka amin'ny devoly hatramin'ny farany ianao. Na navono hoe batisanao io, fa tsy mety io. De aoka atao batisa ianao a, ho sasana ho afaka amin'ny fahotanao. Rehefa tianao zany ny tena dio, ho afaka amin'ny fahotana, ho voasasa tsy mpanota intsony a, tsisy fahotana intsony a, mietsoa ny anaran'i Yehosoa, de atao batisa ianao a, de tena afaka amin'ny fahotanao. Zay. Afaka amin'ny fahotanao. Ary rehefa amin'le batisa ianao vao mandray ny fanahy masina le nampianariko antsika teo. Mandray ny fanomezana de ny fanahy masina. Araka ny voalazan'ny asan'ny apôstôly 2:7 hoe any ny andraisanao an'le fanahy masina any. Asan'ny apôstôly 2:7 vakitsika amin'ny anaran'i Yehosoa. Ino am'izay ity teny ity. Ary io Petera taminy, asan'ny apôstôly 2:38. Mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'ny Yehosoa nareo rehetrarehetra mba azo famelan-keloka ianareo, ary ianareo dia handray ny fanomezana de ny fanahy masina. Andray le fanahy masina am'izay. Ao amin'ny Yehosoa le batisa no atao. Fa ray Jesosy no naovanao batisa, de mitafy an'i Jesosy ianao ary tsy ho afaka zany mandrakizay. Ho anareo zay miteny hoe zay koa nge fa tsy manao teny intsony, eza miteniteny foana.
lay batisanao nganao afaka atao fakitsika ny galatiana toko fatelo efa nyteny farany moa fa ty ny tena farany ty galatiana 3:27 zay ny mahatonga ny hoe raha tsy atao batisa ty amin'ny eosoatoriny zay adia ianao a miaraka amiko anao zany vao mety io batisa io tsy afaka aho zany ianao fa aza mirediredy zay misy aza mirediredy fa tsy afaka ho zany ianao tena famarinany zany anao zay mieny sy mandreana galatiana 3:27 fa na izy nareo natao batisa atao amin'ny lay voositra eosoa zany io de mitafy any eosoa satria moa eosoa ny toriko eto ty mantsy le tonteny le misy teny diso any de be deabe nefa apetraka amin'ny normal satria jesosy napetraky ny olona zezo napetraky ny olona zatra tsisy zany andriamanitra zany andriamanitra mampanoty zany tsy mety zany mialamy zany ianao ka eto le teny hoe raha natao batisa atao amin'ny jesosy ianao zany a de mitafy any jesosy foana ianao atamy farany ny akanjo tafinao eny zany de jesosy na eo aloha na orino miraikitra amin'ny vatanao zany anarana jesosy zany tsy afaka ianao raha natao batisa atao amin'ny didi folo ianao zay mampitafasaraka anao n'andriamanitra de mitafy didi folo hatramy farany anao fa tsy afaka eo aminao io didi folo io raha maty ianao zany a de zao ny hitan'io andriamanitra tompony fampianarana zay mandefanao any amin'ny elo io satria anao tsy mety miainy ozy izy hoe ino ty fitafianao ty ino ty didi folo ty nefa anao amerikanina anao sinoa anao frantsay ino ny ty fitafiny ty aono ty anao amitandrana didi folo ty nefa nefa miteny fa natokana ho any israeliana reo riany io ary any israela reo riany io ny azo tandremana ahoany anao no mitandrana an'io zay le fanteny apetraka aminao ary ahoana ty jesosy be amin'ny akanjonao ty na ty jizasy be ty na ity jésus be ty ahoana io hipetraka aminao mihitsy zany fanontania zany de o zay sa lasa tsy mpazo any amin'ny elo any io fa ola adverserako velona ataonao misehonatreky io zay sa mpanota velona io zy ny tenin'andriamanitra atsy mpazo any amin'ny elo any io mpandika lalàna atsy mpazo any amin'ny elo any io de zao ny teniko aminao ny dikan'izay tena tsy voavonjy ianao raha tsy asorinao io fitafiana io satria anao natao batisa atao am' jesosy a de mitafy any jesosy mpampanota ary mitafy any jesosy andriamanitra ny grika zay mbola zavaiko ntsika fa tsy ampitsony fotoana zany tsy mba andriamanitra ny jiosy io fa andriamanitra ny grika any io e jesus atainao ny grek any io e nefa le andriamanitra mpamonjy jiosy jauna 82 avy any amin'ny jiosy ny famonjeny le mpamonjy zany jiosy ianao grika jauna 82 lo ampiko any le teny satria ilaina izy a ilako tsy nikena teny hoe efa hijanona fa ilaina be le teny a fa naporofonanao mihitsy fa tena tsy mety mihitsy le toerana misy anao jauna 82 eno nkety de atao my farany ato le izy ianareo mivavaka am'izay tsy fantatrareo izay kosa mivavaka am'izay fantatra e fa avy amy jiosy ny famonjena ny famonjena zany de avy any amy jiosy nefa le jésus anao grika tsy atenao grek afaka mijery iny amin'ny youtube anao fa tsy ateny grek iny afaka mijery amin'ny wikipedia mo e any amy google any jerevo fa anao grek io jésus io na io jizasy io nefa ny soratra masina miteny hoe ny mpamonjy de jiosy donc tsy atenao juif analana jiosy io zany dikan'izay ka tsy mety le nataonao hoe nampitovy an'io raiky hoe grika de ndray hoe jiosy de tovy ary lay jesosy zay grika tsy mahafaka amin'ny fahotana fa mampanota yahosoa zay jiosy koa zany na afaka amin'ny fahotana ary tsy nanota iny tsoa zay niaraka aminy profony zany voalohany sy ny zanak'andriamanitra zay efa misy 2 arivo zay ny ato anjaranao mieritreritra hiditra misanay ve ianao ho any amin'ny lanitry ovonjenao ve ny fanahnao azanao miteny am'le fanahy rehetrarehetra hoe lay miteny am'lay fanahy rehetrarehetra zay mahenao hoe aza manaiky vonofinao itsony ianao fa aza manaiky de zao ny teniko rehefa teo vonjena ianao a manatona ny eosoa aza manaiky mihitsy ianao fa manatona ny eosoa ka noho zany averiko le teny teo hoe vonoa le batisanao fa raha zany rehefa maty ianao a de mbola jesosy ny didi folo mandefanao makany amielo satria mpandika lalàna ianao a io no hitan'andriamanitra eo a de ho tsipony any amin'ny elo ianao rehefa tsy tianao zany no atsipony any amin'ny elo na frantsay ianao na amerikana ianao na anglisy ianao na rosianina ianao na japonais ianao na afrikanina ianao na izanizy ianao de zao ny teniko aminao a avoto ny fananao esory batisa nataonao io fa mbola mitafy an' jesosy anao mandraka androany mbola mitafy an'le didi folo ianao mandraka androany satria natao batisa tamin'io anao tsy afaka eo aminao io
ka raha manty ianao de trany de tazany io a any amin'ny elo satria mpanota andriamanitra tsisy mpampanotanao miaraka aminao a adverserany Ioshua iny fa androany kosa rehefa nahenitenika anao ka resy lahatra de vonoa le batisanao iny fa tsy izy iny andao manao batisa ty amin'ny Ioshua am'izay ansory anao atao batisa ty amin'ny Ioshua miaraka am'izay ady a fa zay natao hoe tsy mahay manota intsony ary tsy mitandrana didifolo intsony satria natokana ho an'ny Israely any iny a fa tsy natokana ho antsika fa firenena aleo any zareo any iny fa tsy idiratsika ny tsika de Ioshua ny atsika ary misy ny lalànany Ioshua io no arahantsika zay no amaranako anazy a manana lalànany Ioshua tsika zay arahantsika mbola veriky ho iny a de io no arahantsika etrehtra Jauna 12 a 49-50 a vaketsika amin'ny anaran'ny Ioshua hoe de io lalànany Ioshua io zay niteneko anao hoe zay batisa rehetrarehetra sy ny karazany teneko teo zay a lalànany Ioshua daholo zany a de araho am'izay rehefa te vonjiny ianao a Jauna 12 a vaitsika ny 49 sy ny 50 a amarantsika anazy Jauna 12 49-50 zao tsy niteny ho ahy fa andraizana niraka izy no mandidy azy eo lazaiko a sy zay otoriko ary fantatry fa fiainana manak'izay ny didiny koa laha zay lazaiko de lazaiko arak'izay nolazan'ilay tampo io ny didy arahantsika ny didiny Ioshua ary didiny Ioshua le batisa hoe tsy maintsy atao batisa ao amin'ny Ioshua ianao lay manala amin'ny fahotana ary tsy mampitandra anao ny didifolo intsony a zay anao vao tena tsy manota intsony mifaranatra eo ny teny koa raha misy manana fanontaniana de afaka miditra am'izay tsika miraha soatsika rehetra samytena soa mba hiangaviana teknisiana metraka an'lay lay zay io numéro téléphone plus 261 34 32 255 21 ho anareo zay any amin'ny mobile zany no ijerinareo an'lay teny a plus 261 34 32 255 21 de vakeko moa zany zay fa zay ino moa zay fantena tonga ato fa rehefa tsy misy moa zany de fa mazava zany ny tena marina miaraba tompoko ty misy fantaniana ty olona mandrava didifolo ve de tsy hanota io ny fanontaniana zany no tena tsy manota zany satria maninona ny didifolo a de natokana ho an'ny zanak'Israely irery any araka ny voalazany lalàna ao amin'ny Levitikosy eza mizy sady anazavakely an'le lalàna ina moa ny lalàna tsy mampanota lalànany Ioshua ny lalàna tsy mampanota fa raha lalànany Ioshua dikainao de manota ianao zay ny atao hoe manota zany Levitikosy tsy Levitikosy fa inona koa zany Exodosy toko faha 20 a andininy fafilo fahatelo ka hatramin'ny fahadimy Exodosy 19 3 ka hatramin'ny 5 natokana ho an'izy ny didifolo sy lalàna Mose de natokana ho an'ny olona Israelianina rery any zay ny valiny ary Mose niakatra ho amin'Andriamanitra de niantso azy avaka nanao tao tendrombohitra ka nanao taminy hoe izao no lazainao amin'ny taranak'i Jakoba sy ambaranao amin'ny zanak'Israely zany hoe voafaritra tsara zany ny teny omena ny taranak'i Jakoba ny teny omena ny taranak'i Jakoba ary ho ambara amin'ny zanak'Israely voafaritra tsara izy zany zay ianareo efa nahita zay nataoko tamin'ny Egiptiana sy zay nitondrako anareo tamin'ny latriny voromahery zany hoe efa hitanareo tsara nataoko tamin'ireo Egiptianareo sy nitondrako anareo tamin'ny latriny voromahery tena matanjaka be mihitsy ny force avy any a ary ny nampahankanesako anareo aty amiko ary netiko aty amiko aty nareo ko ankehitriny raha iain'ny feoko tokoa ianareo ka hitandrana ny fanekeko a de ho rakitra soa mioatra noho ny firena rehetra nareo fa any tany rehetra any dada Iava ny tany rehetra ka zay didy apetrany aminareo ry Israelianina de arao de zao ny teny dada Iava hoe ho an'ny Israelianina rery any ny fitandremana ty fanekena ty ina moa le fanekena de ny didifolo tamin'izany fotoana zany donc avakitsika indray ny fanekena didifolo sy lalàna Mose ny fanekena aketsika amaky tena akaiky amin'ny tokony Deutéronome toko fahefatra angaman'izy zay a ka le fanekena anteneto zany de natokana ho any zanak'Israely rery any a de zay le vakitsika eto somary miaritra ketsika amin'le toko sy andininy avoaka satria natokana ho antsika rehetrarehetra mihitsy ny izy aiza mizy iny Deutéronome toko fahefatra andininy firy zany 13 ny andininy fa 13 Deutéronome 4:13 ny vakitsika
ino nkety e Deutéronomia 4:13 Deutéronomia 4:7 Deutéronomia 4:13 dia nambarany taminareo ny fanekena zay nandidiana anareo arahina dia nididy 10 ary nysoratany teo amin'ny vaty fisaka roa ireo. Io zany hoe ny fanekena soratana tamin'ny voalohany dia nididy 10 fa saingy io kosa nefa ny deviteo soratana anatin'ny boky ary dia nisan'izy io tateoriana zany tafakatra 613 loi ka le fanekena zany dia nididy 10 ny voalohany fa avy teo ny ampy faharoa raiky ambin'ny 10 faharoa ambin'ny 10 fatelo ambin'ny 10 ary lasa hoe ina moa hatrany amin'ny telo ambin'ny 10 sy eninjato 613 loi zay ny izy zay ka rehefa ohatra zany ka nambara zay didy fosy lana Mosesy dia io natao hoe boky ny fanekena ka io boky ny fanekena io dia natokana ho any zanakely sy reriany rovaketsika teny Andriamanitra ao amin'ny boky ny Salamo inosana ankety Salamo 147:19-20 ary dia mihaino tsara fa tsy faly mandefa mesazy kosa ny aloha e Salamo 147:19 zay nge mahafantatra foana misy mesazy mititra nefa fampitoy amin'le teny hitako foana ngeny Salamo 147:19 mihaino tsara aloha fa le tsy fenolo ihany le mavoa io ane io le mavoa anareo tsy mety mihaino marina ho avy eo foana anazava dia tsy mila tapenana mihitsy aloha fa mihaino ny fanazavana tsara hoe reto no mahatonga ny hoe tsy azo atao mihitsy mitandrina didy fosy lana Mosesy satria natokana ho any zanak'Israely io satria lazanareo hoe ka lay tsy mitandrina nge ny mpanota dia lazeko anareo le tsy mitandrina mihitsy no tsy manota satria nankatoa tsara lalàna ny dada Iava sy Ahosoa fa lay mitandrina ny tena mpanota ary matsiravina mihitsy ny zatra nataony. Salamo 147:19 bakitsy andreny teny indray ny teny faharoa milaza fa tsy mety mihitsy ny afafirina mitandrina an'io milaza ny teny amin'ny Jakôba izy ary ny didiny sy ny fitsipiny amin'ny Israely sy nanao toy izany tamin'izay firenena hafa izy ary ny fitsipiny tsy mahafantatra ireny tady ty faranty ny fitsipiny tsy mahafantatra ireny le firenena hafa zany tsy mahazo mahafantatra ny didy folo sy lalàna Mose nareo nanina zany dikanareo ty ry malagasy ry frantsay ry anglisy ry amerikana ry sinoa ry japonais ny tsaikotsaiko tsony hatrany amin'ny arabo sy ny maro samihafa satria fa fireneny reny izy moa miteny aminareo hoe tandre aminareo didy sy lalàna Mose satria ny lalàna ato miteny hoe tsy fantatra reny tsy fantatra ao zany nanina iny dikainao Andriamanitra mahafaka mandainga nga io aminao ko ataonao an'izany ianao ny mpandainga dia mieritreeta fa tsy fanao io ataonao io roa zay fahatelo voalaza ny lalàna fa any Israely rery any no azo tandremana tsy azo entina ty Madagasikara mihitsy na ny Fransa na ny Angletera na ny Amerika fa fady Deutéronomia 4:1 Deutéronomia 4:1 mihaino tsara daotsika eny tokantrano any ary izao no lalàna dia ny didy sy ny fitsipika zany hoe ty lalàna ty zany dia tena didy sy fitsipika zay no nasainy ava Andriamanitrareo ampianarina anareo zany hoe ty didy sy lalàna ty dia didinareo ho ampianarinareo ary ho aranareo aiza hono ny ampianarana azy sy anarana anazy any amin'ny tany zay alenareo holovana any amin'ny tany zay aleny zanak'Israely holovana no afaka hitandremana an'ity sy anarahana an'ity ary ampianarana an'ity lalàna tsy azo ivalozany zany fa tena mipetraka hoe ahoana zany reto hafa fireneny reto mitondra nyity didy folo ty Madagasikara na ny Fransa na ny Amerika iza nampitondra an'io anareo fa ny lalàna mihitsy no miteny hoe any amin'ny tany zay alenareo holovanareo ihany io ny azo tandremana ka ny tany zay holovany zanak'Israely dia any amin'ny tany Kanana na le hoe tany Israela am'izao tsika amin'ny teny zao zany hoe ny didy folo sy lalàna Mose zany dia any amin'ny tany Israela irery ihany no azo tandremana tsy azo entina ny Amerika any Fransa any Angletera any faritry ny Sinoa na eto Madagasikara na ny Afrika interdiction totale tsy azo atao fandikan-dalàna mpanota zay manao an'izany ary mpiady amin'ilay Eloheny Israely Iahava no anarany tena zavatoza mihitsy
tsy fanao ampiana ndray ny toko sy andininy anankiray Deutéronomie 12 vola didy mametra fa tsy azo entina ao amin'ny tany hafa mihitsiny io fa ho Israela rery ihany ao amin'ny androm-piainany Israelianina, zany hoe raha misy Israelianina velona dia ny Israela ihany io ny azo tandremanao fa tsy azo entina amin'ny toeran-kafa io, lalàna zany efa moa tsy hainy zareo ny tena izy. Deutéronomie 12 le Israelianina ndray ny tenako an'izay zany ary tsy fantany zany nefa nizy tompony lalàna io. Deutéronomie 12 izao no didy sy ny fitsipika zay ho tandremanareo, verina ndray zany hoe ny didy sy ny fitsipika le nomeny anareo ny Israel dia ny didy folo sy ny lalàna Mose dia zao zay ho tandremanareo sy arahana amin'ny tany zay omeny Andriamanitra, zay omeny avandriamanitry ny razanao anao olovana amin'ny andro rehetra ianareo ambonin'ny tany. Aveko tsara, izao ny didy sy ny fitsipika zay ho tandremanareo arahana any amin'ny tany zay omeny Andriamanitry ny razanareo anao olovana, any amin'ny tany zay nomeny anazy lovanony no hitandremana ny didy folo sy lalàna Mose ty amin'ny andro iainana zanak'esy eto ambonin'ny tany. Zany hoe tsy mahazo mihitsiny hoentina ho any amin'ny toeran-kafa io fa ao Israely irery ihany. Zany teny zany dia voafatotry ny teny hoe tsy azo anampiana, tsy azo nesorana. Deutéronomie toko fefatra andininy faharoa, Deutéronomie 42 tsy azo dikena zany teny zany, ninonino teneninao dia didy sy fitsipika zany, tsy azo anampiana, tsy azo nesorana. Deutéronomie 42 ary rehefa manova an'izany ianao dia trany dia mpandika lalàna lasa devoly, aza manao an'izany. Deutéronomie 42 izy Deutéronomie toko fefatra andininy faharoa, voilà. Aza ampianareo ary ny teny zay nandidiko anareo teo, le hoe tsy azo entina any amin'ny hafa firenena io didy folo io fa ho Israela rery ihany, aza ampiana zay teny zay. Ary eo natokana ao amin'ny Israela rery ihany ny fankatoavana an'io dia aza ampiana zay teny zay. Zany hoe aza ampianareo ny teny zay andidiko anareo ary aza nesoranareo, tsy azo ampiana zay teny zay ary tsy azo nesorana. Rehefa hoe natokana ho an'ny Israelianina dia Israelianina rery ihany, tsy mahazo miditra ao ny malagasy, ny frantsay, ny anglisy, ny komorianina, ny arabo, ny amerikanina sy ny sinoa, tsisy mahazo miditra ao zany. Ary rehefa hoe tsy azo anampiana, tsy azo nesorana dia tsy afaka miditra ao koa ny dikan'izay na iza satria voalazany teny Andriamanitra hoe didy ny avandriamanitra reo zay. Didy ny ava zany le hoe ao Israely rery ihany io ny azo tandremana, tsy azo anampianao zay, tsy azo nesoranao zay. Didina avoaka ny dada Iava zany. Didiny dada Iava hoe natokana ho any zanak'Israely rery io dia tsy azo anampiana zay teny zay ary tsy azo nesorana zay teny zay. Rehefa mandika an'izay ianao dia mpandika lalàna ary devolony miaraka aminao, tsy mpamakany amielana. Zay le izy zay. Zay aloha zany ny valy le fantena hoe tsy azo tandremana zany mihitsy io fa atalany zay mitandrina zany. Dia le zanak'Andriamanitra mihitsy ny ary no nanindry an'io hoe aza anampianareo dia aza nesoranareo, zay mitandrina an'io zany aza anampiana dia aza nesorana. Mihaino tsara daholo aloha tsika ho dia efa mamaky fantena foana inge zava malahelo hoe aza malahelo fa manana fotoana mihitsy tsika hamakina ty hatramin'ny farany. Matio toko firy hoy? Matio toko 5, Matio 5 manoko andiny 20 zay nge ny teny Josuay ito. Matio 5:18 natokana ho any zanak'Israely dia tsy azoko tena koa na le zanak'Andriamanitra raha ny teny an'izay. Ino nge ny teniny lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna na litera iray na tendrotra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Rehefa mitandrina didy folo zany dia tsy azo foana io. Dia inona le tsy azo foana zay Josuay? Tsy azo foana le teny hoe natokana ho an'ny Israelianina rery io, zay le tsy azo foana. Dia tsy azo foana koa le teny hoe any Israely rery io ny azo tandremana, zay koa tsy azo foana. Rehefa nandika an'izay ianao zany ianao le miady amin'io Andriamanitra marinay. Ody milaza foe zanak'Andriamanitra fa tsy zanany ianao. Barazy be mipetraka eo aminao hoe tsy azo atao io Zay aloha anankiray zay. Dondray aloha tsika hiditra amin'ny fanazavana manaraka, fantena manaraka hoe miaraba tomoko olona mandrava didy folo ve dia tsy hanota.
hitindrayntsika hoe fa inona moa zany nino moa ny ipetrahana iato zay le tsy mitandrina ditofola ary tsy zay no nandravan'io aloha fa Yehosoa mihitsy no nandravan'io fa tsy za fa rehefa nyravainy de nyravaiko de nyravainy le rehetrarehetra zay ny marina de andana avakio ny toranareo avoaka keto le tora sady miara mijery daholo natra ny ampitan-dranomasina any hoe ity ny bokyny tora ty ty ny bokyny tora ty ny titralisme moa zany ina moa le izy titrate nazay teo misy an'ity hoe itamasiak.com zay le misy anazy zany zay et vualep un des taomasiak kamis for all mortals tsorepente ny tofolofol zay ny anarany eo tofolofil tsy haiko zay dikany ty tongavany am'izay fa tsy ankoho ny tena lesona atsika androany fa raha okaroa izy vita ihany fa ato am'ty boky ty mihitsy antsika no mijery hoe boky tora zany ty soratandreo tamin'ny teny hebreo zany ny etiketa ny filazantsara de ao amin'ny boky ny efesianina 2:15 no vakitsika tany aleo tsy de baiboly hébreu moderne mihitsy ny vakitsika anazy Hébreu chapter 2 verse 15 efesianina 2:15 zany amy teny malagasy amy teny frantsay sy malagasy moa amy teny malagasy zafady indrindra efesianina 2:15 de vakiko etiny izy de adikako amy teny anglisy koa satria teny anglisy ny ato zao aloha vakiny amin'ny teny hebreo io le teny hebreo de ty le toraty zao ty amy teny hebreo ty any izy zany makany de gauche vers la droite de droite vers la gauche ma tsy nazy lecture iny izy iny de io ny toraty io hitatsika ampovoany io io miseho mandalo io de mitohitohy lavabe any de andao am'izay vakitsika ny diginy eto amy teny zareo efesianina 2:15 babatlo haeba bibsaro et torat hamitsot vatskot libro bnapiso de be debe moa fa aleo tsy toizantsika ntsony fa aleo adikatsika amy teny anglisy tao ambany ato efesianina 2:15 amy teny anglisy de mamaky teny anglisy kosa antsika etrarehetra raha ohatra ka na tsy mahay teny hebreo azy by abolishing in his flesh the hostility which is the law of commandment zany hoe by abolishing in his flesh tamin'ny alalan'ny nofony nandravana the hostility ny fifandrafina zay dikany eo amy teny anglisy zany amy raha dika amy teny gasy by abolishing in his flesh the hostility de zao aveko tsara tao amin'ny nofony in his flesh by abolishing noho ny amy fanapotena fandravana zany hoe tao amin'ny nofony zany no nandravana the hostility ny ateo hostility dia ny fifamonona ny tsy fifanarahana mihitsy fa ny fiadivana miady foana zany ary mifamono which is zay tsinona fa the law of commandement ny lalàna mihitsiny de lalàna ny didy mihitsiny zany hoe ny didy mihitsiny zany le ny vonona teo amin'ny ady fijaliana inisy flesh zay le hoe inisy flesh zany ny flesh nofo tao amin'ny nofony zany zany hoe ny soatra masina mihitsy no miteny amy teny hebreo fa ny toraty mihitsy no maty tao io le efesianina 2:15 amy tora io le babatlo hayaba bibsaro et tora hamitso vatskot zay le izy io le tora vandravandra be io ko anareo mpamaky tora rehetrarehetra io vakeo fa io no anatin'ny baiboly hebreonareo io ngamba ny ampiny ajanonareo zay ka ny ateo hoe tora de ny boky ny lalàna rehetrarehetra ny soratany mosea nanomboka atao amy genesis zay misy apahny voasoratrany sy ny voasoratra ny tao zany izy mihitsy nanohatra raha milafiny ray de ny tifantena lalàna moa de hoe exodosy leviticus numérie ary ny deutéronomie reo ny tena livre de loire eo
fa misy moa ampiditra an'le genesis koa a tsy de olana satria mosea nanoratra an'iny ka tsy de olana iny iny moa le lovatsofana iny fa tonga ato aminazy fa tena nanoratra izy zany dika zay raha mifandehany zatra nampanaovanareo olombelona zay ny fandehany tantara ka eto zany a osany hoe nareo mpandrava-didi folo ve no tena mpanota de osiko mantsany hoe nisy ohatra masina mihitsy de milaza fa nyravany io ary nio arana kosa de lalàna ny eosoa zay le arikitra am jaona voalohany toko fa io izy iny reovaketsika ndray miteny gasy vo teanitra taminy satria le fantaina moa tsy maintsy voalina miteny ohatran'zay a vaketsika ndray ny bokony aiza moa izy iny ndraiky izy ndaso jereny ty le ato amaky ndraytsika amy baiboly le jaona voalohany a toko voalohany a andiny fafimy fainareo tsy anjery koa zany ry rakizy ataony loka eo be deabe teknisiana mantsy eny loka eo de zay ny mitonga ny mamaky jaona voalohany a toko voalohany angambany izy indra sy diso a ie jaona voalohany toko voalohany a ianao nge ty e zay hatramo voalohany de zay efa renay zay efa hitan'ny masonay zay efa nojerenay sady efa nitsapainy tananay dia ny am'ny teny fiaina fefa naseho ny teny fiaina rehefa nitazy zay a de tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiaina mandrakzay eto zany de miteny andriamanitra hoe ny zahatra voalohany zay efa irenay sady efa hitan'ny masonay a de nijerenay a sady efa nitsapananay a de ny am'ny teny fiaina zany te resahany ty lay teny tonga nofo iresahana io izy io zany a de sady efa re a hitan'ny maso a nijerena nitsapainy tanana de ny am'ny teny fiaina hita izy io amin'ny jaona voalohany toko fafino izy ndraky izy amle hoe diny fafino le didy vaovao de io ndray le jaona voalohany toko faharoa diny fafito diratsika indray le izy ry malala tsy didy vaovao no soratako aminareo ty mantsy le tenen'olona hoe misy diditra anaina nge de no heveriny fa didy folo zany resahny eto zany de trany de manitsy be aminareo mihitsiny a zao le voalaza zao le voalaza tsy didy vaovao no soratako aminareo fa didy ela de io le navoanjareo izay nananareo hatrany voalohany de io le navoany zay rehetrarehetra mpitandrana didy folo io a no samborony tony teny ty fa ny heveriny fa didy folo angany nampianarina de ny didy ela zay efa renareo zay zany hoe fa renareo ty didy ela ty izy ary io didy ela io ary koa didy vaovao no soratako aminareo de zavatra marona eo amin'ny seo aminareo satria miala ny maizina ary ny mazava marina no mazava de noho am'izay nge le teny amin'ny andinin'ny fahafito ny didy ela de lay teny efa renareo zany hoe ty didy ela ty zany le teny efa reny zareo raha mihaino tsara zany nareo de teny hitanareo tsy mihitsiny hoe ny didy ela de le teny efa renareo eo amin'ny andinin'ny fahafito de ry farany ambany ry hoe ny didy ela de lay teny efa renareo de mamaly am'izay am'izay tsika tamin'ny jaona voalohany toko voalohany ina lay teny efa renareo lay te hoe lay teny efa renareo zay hatramo voalohany de zay efa renay de zay efa hitan'ny masonay zay efa nojerinay jerenay sady efa notsapainy tananay de ny amy teny fiainana lay efa re satria zay efa renay io izy io e amin'ny andiny voalohany zay efa renay ka inona ny efa re ny teny yahosoa le teny fiainana io izy io eo amin'ny alohan'ny andiny faharoa io izy hoe andiny voalohany de ny andiny faharoa de miteny izy hoe ny teny fiainana nge le rehatra am'izay e ka tsy le teny fiainana fa lay nihitan'ny masonay lay nitsapahany tananay tsy de le teny fiainana zany fa yahosoa io le hitantsika am'izay ry jaona toko voalohany a de vakiko amy teny frantsaizy rehefa aveo de mazava tsara aminao am'izay jaona toko voalohany a ka ny mandrava didy folo mihitsy ny ana ny tena mety satria zay nga mitandrana didy folo ary nandravana io de yahosoa satria nampiadiny jiosy ny jentilisa io a nefa ny jiosy ny jentilisa tsy maintsy akamana de voatery tsy maintsy nyravana satria vonjena ny jentilisa jaona toko voalohany a andiny voalohany tamy voalohany teny io ary le teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ngamba le sy tafitry ty zay tamy voalohany teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny de andriamanitra zay io voalohany zany a io iny tamy voalohany teny ary ny teny de nonona tamitsika zay aiza mo izy aiza moa ary ny teny de tonga tamitsika ka nonona tamitsika amin'ny andiny fafiny zay amin'ny andiny fiefatra ambiny folo
ary ny teny de tonga nofoka nonona tamintsika ary hitanay ny voninany de voninahitra mendrika eo any latokana avy tamiray zay. Eo zany de mazava-be mihitsy le teny hoe ilay teny zany de tsisa fa Yahosoa io le tonga nofo io zany, de io teny io lay voalaza tany hoe lay teny efarenareo ihany io teny didy talo io, lay didy taloha izy de lay teny efarenareo ihany de ny tenin'ny Yahosoa ny dikan'izay satria ny tenin'ny Yahosoa no nomenany apôstôly de eo natao hoe lay didy efa ela hatram'izay fa tsy ny didy folo mihitsy. Diso hevitro nareo aleo mafisitsika amin'ny teny vazaha indray izy mba ho azy ny rehetrarehetra am'izay hoe hay tena fitaka daholo ny ataonreto mpitandrana didy folo reto zany de tena lazaiko anao mivaly mamitaka anareo mamono anareo azay mety fitandro etsony amin'ny manaraka manarahany zay ady am'izay mba tsy ataovan'ny Yahosoa mazava-be ny teny. Vakiko indray le izy 1 Jean chapitre 1 verset 1. 1 Jean chapitre 1 verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. La parole io resany eto io. Atsy izy nefa le la parole fa Yahosoa le hitantsika teo iny ihany. Ry avetsika vetivety le Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 verset 1. To vakitsika indray izy. Jean chapitre 1 verset 1. Sy ny 2. Au commencement était la parole, io izy io. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. C'est Yandine 14. Et la parole a été faite chair. Io ndray izy io. La parole a été faite chair. Elle a été parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Io parole io zany le tamin'ny voalohany. Ary tonga atao amintsika le la parole lasa chair izy et la parole a été faite chair. Io, nous l'avons vu là. Hitantsika tsara izy io. Iverentsika am'izay le 1 Jean chapitre 1 verset 1 teo zany. Satria vitantsika fa Yahosoa le la parole zay tonga nofo zany. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, voilà, concernant la parole de vie, de faranty amin'ny verset 1 farandindra, concernant la parole de vie, nous avons entendu la parole de vie, zay ny dikany io. Avadikitsika am'izay le 1 Jean chapitre 2 verset 7. Bien-aimés, verset 7 avy hatrany, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Zay phase le tany commencement. Efa tsika hitana atao hoe enao ingaty. Ce qui était dès le commencement, la parole de vie. Et nous avons entendu cette parole-là. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ça nous est dès le commencement, on a entendu. Qui a-t-on entendu? C'était la parole de vie. Zany hoe ny la parole zany no efa hita tany amin'ny commencement ary efa eny tamin'izany fotoana zany. De io am'izay izy hoe io commencement io bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous dis, je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez dès le commencement. Io izy io. Le commencement nefa ny tsy izy efa resaka Yahosoa io. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Mazava-be mihitsy zay teny zay. Ce commandement ancien là, mianara teny français ho zay mbola tsy mahatakatra an'le ty. Fa mazava-be io teny io Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Donc nous allons revenir sur ce qu'on vient de dire là. Donc, ce qui était de le commencement, zany zay nanomboka tamin'ny commencement zany de zao. Io nous avons entendu cela. Eninay io tamin'ny commencement io. De avetsika indray le ato amin'ny 2:7 ato. Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Efa tany amin'ny commencement zany io. De tsy zany nefa le commencement fa nous avons entendu sa parole. De ty ambany ty izy concernant la parole de vie. Nous avons entendu cette parole-là dès le commencement. C'est la parole de vie. À la parole io am'izay le teneny eto hoe car ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Verina zany tsika fa tsy izy akory fa lay
commandement ancien zany a de tsy inona koa le commandement ancien fa c'est la parole de vie que Yahushua a annoncé par sa bouche afin que tout le monde comprenne que c'est lui qui est le vrai sauveur. Voilà. Zany hoe tika zay teny zay de hoe mba ho fantatrareo fa le teny hoe parole eto a de tsy olona hafa akory fa Yahushua tsy didy hafa le vélo fa didy folo fa le teny Yahushua. Nous avons entendu cette parole et ce commandement ancien-là c'est la parole que nous avons entendu. Voilà. Nazaveko anareo zany fa tsisy idirana didy folo mihitsy ny resaka fa ny teny Yahushua ny resahana am'izany. La parole que nous avons entendu mazava be ty ka inona ny parole tsapain'ny apôstôly tanana didy folo ve ny tsapaina tanana ary ny didy folo ve ny mpanjinina tamin'ny maso. Didy folo zany tany amy zanak'Israely tany zany nisy an'izany de nirazam-beny zareo ary izy tsy nandray tanana didy folo efa izy miteny hoe que nous avons touché par nos mains. Hitanao tsara io ka ny zavatra nyraisina tamin'ny tanana de Yahushua nyraisina tamin'ny tanana fa tsy didy folo. Ary le parole tamin'izany a la parole de vie ny resana teo et c'est la parole de vie qui est le commandement ancien. C'est-à-dire noho izany a midika an'izany de zao a midika le hoe parole de vie de io le commandement ancien tsy didy folo fa Yahushua satria Yahushua ny atao hoe la parole ary la parole namoaka didy a de ny didiny Yahushua. Ka zay ny valy teny omenanao rehefa neno tsara nareo rehetrarehetra am'izay mitovy hevitra am'izay hoe tsy nanota mihitsy zay tato a hoe nandrava didy folo ve ka nanota nanao ny mpitanina didy folo ny mpanota ary mitsipy any amin'ny hely satria nandidy ny dikany Elohey Israel iayavano anarany dikanareo zany didin'Andriamanitra zany ary tena tsy menatra reo nitsaketsaka nefa misy tena hoe aza nampiana de aza nesoa ary mpampandainga le zanak'Andriamanitra mihitsy mba mieritreretra. Faharoa indray ty zany a mamaky ny jery zay voavaly ny voalohany a ao ary faraiko ny vadinao de ho tsapanao zany tsy makato didy folo zany zany mampiseho mahadevoly ianao hoe ny olona mpitandrana didy folo de mpangalatra vadin'olona efa hitanao tsara zay le izy zay elo ihany zao tia de hoe vitanao ny mangalatra vadin'olona ny teny izy raha mitandrana didy folo ianao a de tsy anana zany saina zany ianao fa zany ny provo fa ianareo mpitandrana didy folo de olona mpanao ratsy nareo. Za ve ny tsy mitandrana didy folo de inona tokony hampatezitra anao za za ngeny tsy mitandrana efa ngamo za terenao hitandrana an'io koa sady nga misy lalàna ito ambony tany hoe tsy maintsy mitandrana an'io meo anany teny azay fa ho any zay teo vonjena de ndana makany amin'ny Yahushua zay le izy zay ary zay teo vonjena no entiny makany amin'ny Yahushua hoe aza misy mitandrana didy folo fa makany amin'ny elo nareo fa zay te tandrana anio mitandrenao nareo no mitandrana de zay ny teziranareo inona tokony hampatezitra anao aminay. Ohatra hoe ity misy dité misy ronono de ity misy café misy poizina efa fantatreo fa café misy poizina izy aniny ohatrany hoe dité misy ronono hoaninay fa raha tsy olona vendrina ny tena manako inona ndre misy poizina indray ohatran'izany io ka sa mihitsika mieritreritra mihitsy ny am'izao fotoana zao fa mifarany ane tantarany tany no to mandeha zao zatra azy hoe zaranao mieritreritra rehefa tsy teo vavonjy moanao a de tsy hitanay zay ho tenenina fa de zay le izy zay ka zay ny valy teny hoe raha tena mitandrana didy folo tokoa ve ianao ohatra zay misy teny hoe aza mangalatra ny vadin'olona ao moa zany tsisy an'izay koa ny tena marina ianao afaka mangalatra ny vadin'olona fa zay namonany Davida raha ianao ny tantarany Davida tena ataon'Andriamanitra faizana teny hoe Elohey Israel fa izy a ka mieritreretra ianao izay tsy mitandrana didy folo ko ny vadiko nalainao fa to heverinao fa vehivavy tsisy saina koa raha ny vadiko ny tenisiko ataonao an'izany tsotra kely ny vadiny aleva raha mahazaka anazy de ataovy. Rehefa te vorora sy voadaka de manaova an'zay zany anay tsy mahay manotatsonina ny vadinay aza tsy mahay an'izany izy ary ny vady zay ady tsy tia lehilahy zany za rery ny tiny takana koa tsy tia olo-kafa fa izy rery ny tiako zany ny atao amin'ny Yahushua zany ary tena fifalianao anay mihitsy zany fifalianao anay mihitsy zany hoe rery anay mihitsy zany hoe tsy mahay manao ratsy zany fa ianareo mpitandrina didy folo ionao zao de mbola nambakainy ataonao zay le hoe andevona mangalakatsaka de nambakanina lefany rehefa nivoaka izy tany an-tsahy de iova nivoaka tao daholo ny zaka rehetra tratra izy tena mana ianao io de nisy azy zany
fa tena manaraka andray aza io moa zany de efa naropo tamina didifolo de mba mamanogo teny zany ny toetsainareo zany any ny toetsainareo zany mampimebe mihitsy salamy fa tsy natokana ho any rehetra ve efa nomeko teo le teny tsy natokana ho any rehetra satria maninona natokana ho any zanak'izy serery any efa navokako teo ny lalàna reny rediredy daholo no miteny natokana ho any rehetra zany adalan'ireo olo reo zany teny mose zany ange tsy azo anampiana tsy azo any esorany ka raha vao mitandrina ny didiny mose anao de didiny avany dikan'iny de tsy azo tandremany ny hafa firenena lalàna tsy azo evalozana io on ne peut pas toucher à cette loi là à cette alliance tsy azoko tiana mihitsy ny io alliance io ny dikan'izay fady voilà amenama zay salama tompoko azafady mba tamso afy tompoko le didy tena mifolo senjato inavy le izy tompoko de mialatsiny aminao zay fa zay tsy mitandrina an'io a de tsy hitako zay tantaranay anao aminazy tsy miditra am'zany a azavy a zay teknisiany mizany manama teknisiana de reo mba ataoko anteneto ie ka noho zany zany de tsy afaka mitanisanao ni satria zahatra tsy petralay tsy hitanisanao an'zany a zay mihitsy salamy tompoko de foana ave zany le soatra masina hoe zao no andriamanitry ny nofo rehetra andriamanitry ny nofo rehetra izy de le nofo rehetra ny teneny hoe ny israelianina mitandrana didifolo a sy lana mose ary ny akoatran'ireo a mitandrana lalàna ny eosoa zay fotsiny ataonao zay le tenin'ny andriamanitry ny nofo rehetra samy mitandrana ny azy mazavy e zay ho any teknisiana zay tsy olo tena le mpiaino a zay leva andriamanitry ny nofo rehetra zany a de mahazo valiny tsara tokoa ianao zany dika zay hoe izy miteny hoe ho an'le nofo rehetra ny israelianina zay ao anatin'ny klasy nofo rehetra didifolo mitandremanareo zay ny anareo zay ho an'le nofo rehetra akoatra zay kotsiny a yahosoany mitandremo lalàna ny yahosoany tandremanareo de zay manaraka ny ehosoa tonga any amin'ny lanitrylanitra fa zay mitandrina didifolo makany amin'ny eo de zay tianareo rano ho an'zay io afa firenena satria rava le didifolo efa nomeko anareo teo ny toko sy andininy a boky tora mihitsy no miteny an'zay mazava e zay teknisiana rehetrarehetra tsy olo tena le mpiaina zay dasyleo hoe misy hevitra rety lefa ny fanamarian'ny mpiaino a hoe zao ny andriamanitry ny nofo rehetra tinytenenina le hoe lasa fanahy fa tsy nofo raha lasa fanahy kosa n'le olona de manatona ny yahosoa am'izay izy yahosoa am'izay no aranao satria yahosoa no natonga andeo lasa fanahy de rehefa lasa fanahy no ny amin'ny yahosoa de lalàna ny yahosoa am'izay no arahanao fa tsy mitandrina didifolo intsony zay le hoe tandremo ny didiko izy yahosoa raha ty any aloha de mitandrina ny didiko izy yahosoa zay ny teny de tandremo ny didiny yahosoa zany zay zay zany fa de tsisy trony ny fanontaniana ny avy any ampitan-dranomasina loatra de mbola tsy mandefa fanontaniana fa mety raha pitsoandray zareo vao mametaka fanontaniana fa mbola mandinika tsara zareo zay fa de miraso atsika tainy yahosoa indray zany a zay ny famararana ny fampianarana tandroany a de mbola misy anakaiky aty daondray aloha toizatsika ary salama tompoko ahoana marina moa ny tena nahitana n'lay anarana efa nampianarina teto zay fa andrindray many amin'ny fotoana manaraka atsika mamaly an'izay satria lay anarana zany de tena zay fotsiny e ny nahitana n'lay anarana zany a de fanazavaiko avy any aminay anaran'le zokiko io a avy any amin'ny lanitrylanitra io anarana io nomenanareo aty a de ny ahafantaranareo anazy de zao afaka mifahotana zay miaraka am'izay ihany ny fahafantaranareo an'io satria zay ny anton'le nanomezanandreo ny mpamonjy iny a afaka anareo mifahotana de tsy mpanotatsony ka rehefa tonga le hoe afaka mifahotana tsy manotantsony zay miaraka aminy a io le anarana io de zao toriko aminao zao tsy misy fantanina lavabe zany ka raha miteny hoe izy anahitanareo le anarana efa name fanaporofona ihany araka nalàna mose sy ny rehetrarehetra zay meko anareo kanefa ny lavabe kosa zany a lasa fampianarana hafabe izy fa aleto atsika manaraka andray zany zay egnane mba keny fotsinao satria rehefa tonga mampianatra ny de no tsy mihaino zay misy le olana zay tsy mihaino nareo rehefa mampianatra de zay zao le tena manisan'ny mampalelo fa zataon'zany a fa valitsika amin'ny fotoana manaraka andreny a amin'ny fampianarana manaraka zay zany fantany mbola misy ty tsisy tronika tapitra teo nga izy zany fa de miraso tsika rehetra samy hotainao soaza tsy misy trony fampiny message hitako ato andrasako kely vetivetika ary aloha eo iandry kely a
zay tapitra hono izy ny mpandefa mesazy satria ny telefonako ampiasaina dia tsy afaka mandray mesazy dia vitatreo zany ny fampianarana matoka fa faly daholo zay ny fampianarana sy ny fanazavana ary mifandriny zay aty dia tonga soa daholo vonjena rehetrarehetra na vahiny na hafa firenena samy tonga atao amin'ny soa daholy samy vonjena daholy dia miratsy tsiketra samy tonga soa ty amin'ny ahosoa dia nio tsara daholo zay nampianariko zay fa hitanao tsara fa tena famonjeny zany voninahitra ho any dadamala iava voninahitra ho any ahosoa ary efa afatsika sotra betsaka dadamala iava ny amin'ny teny rehetra zay nomeko teo misotranao ny amin'ny soavanao indrindra sy ny atsaranao lehibe nomenao zao teny tsara sy mamonjy fiainana mandrakizay iahosoa le fanafotana sy famonjena taio ny teny hitondra soa sy fahasoavana ho an'izay tramiaino zao voninahitra anao mandrakizay mankalaza anao sy mankasitraka ny nataonao iahosoa vonjeo ny olona ary ny angatany zay ady amandrakariva dadamala iaiavasy ahosoa dia zao ny andefasanao ny fanahy masina isitona ny olona hiverina am'izay ho any aminao aza atao misy mijanona zay voalahatra fa mahatonga soa atao aminao dada iavasy ahosoa efa nomeko ny teninao sy ny fampianarana zay mitondra azy hoakaty aminao iahosoa anjaranao ny sisa dadamala iavasy ahosoa vonjeo daholo sy rehetra any ampitan-dranomasina any amin'ny anaranao iahosoa nao samivavaka izany amen dia miraso tsiketra samy tena soa mafitoizan'ny fampianarana ho amin'ny manaraka indray a